Manolotra ny arahaba tompoko. Na dia tsy misy aza ny fampitandremana dia entanina hatrany ny mpiandrika aty amin'ny morontsiraka Atsinanana iray manontolo ary mihazo ny morontsiraka atsimo mba hitandrina fatratra rehefa mivoaka ny ranomasina satria mety hanonja be na aherin'ny ranomasina noho ny fisian'ny alin-drano avy atsimo na atsimo Atsinanana. Arao atsakany sy andavany ihany koa ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony mba hisorohana ny loza mety isy eo. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny aty an-tanety raha tazantsika amin'ny sary azo vamizana-bolana izao dia misy an'ity fikorotanana ity ato amin'ny ranomasimbe Indiana izay ho atosiky ny tsikony varatra azy ary vinavinaina hipaka amin'ny morontsiraka Atsinanana raha ho amin'ny Rampitso. Arak'izany dia miandrandra orana ny morontsiraka Atsinanan'i Madagasikara raha toa ka mandrahona na manjombona mety malomalo-kendrika arahana herikerika manify ho an'ny ilany Atsinanan'ny afovoantany mihazo an'ny alaotra mangoro. Mety hitondra rahona arahana orana tandrifin-drahona mihitsy aza moa izay indraindray amin'ny fiafaran'ny tolakandro aty amin'ny faritry Boeny, Betsiboka, Bongolava, Menabe ary ny faritry Melaky. Raha mahakasika ny maripana kosa indray dia ao anatin'ny vanim-potoana ririnina hatrany no misy antsika amin'izao. Arak'izany dia saika mbola mangatsiaka hatrany aloha ny amin'ny ankapobeny. Andao jerena amin'ny antsimpiriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny Rampitso maraina. Araka ny efa natsidiko teo moa dia saika miandrandra orana morontsiraka Atsinanan'ny Nosy iray manontolo, ny ilany Atsinanan'ny afovoantany mihazo ny alaotra mangoro ary ny ilany Atsinanan'ny Faty Sofia moa dia andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Entsikilan'izay moa dia saika mandrivotra maina sady mangatsiaka ihany koa manerana ny Madagasikara raha ho amin'ny Rampitso. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray mitohy hatrany ny orana somary miatoato aty amin'ny morontsiraka Atsinanana. Mety ho betsaka mihitsy aza moa ny orana indraindray any amin'ny manodidina ny Analanjorofo sy Toamasina. Ny ilany Atsinanan'ny afovoantany kosa dia miverina mandrahona na manjombona mety arahana herikerika manify na orana malefaka mihitsy azy zany indraindray. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety ho lalovandrahona ny aty Bongolava, Menabe, Melaky, Boeny ary Betsiboka. Mety arahana tandrifin-drahona mihitsy aza moa indraindray any amin'ny manodidina ny Betendrimbohitra amin'ireo faritra voalaza ireo. Raha ny vinan'ny maripana Rampitso dia eo amin'ny 2-30 degré any Morondava sy Antsohihy, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Tazantsika amin'izao moa fa tafidina hatramin'ny 3 degré na 2 degré mihitsy aza moa indraindray any Avakinankaratra, 9 ka hatramin'ny 20 degré kosa ny any Matsiatrambony sy Analamanga. Andao jerena indray raha ny vinany toetry ny andro amin'ny zoma ho avy izao. Mitohy hatrany aloha ny orana miatoato aty amin'ny morontsiraka Atsinanana iray manontolo, ny ilany Atsinanan'ny afovoantany mihazo ny alaotra mangoro moa dia saika mbola andrahona na anjombona arahana herikerika manify indraindray. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, mety ho lalovandrahona ihany ny aty amin'ny Faty Sofia sy Diana. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny zoma dia tafiakatra 3-30, mety ananika hatrany amin'ny 4-30 degré mihitsy aza moa indraindray any amin'ny Menabe, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Maripana ambany indrindra kosa dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 degré ho antsika eto amin'ny afovoantany. Andao faranana amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay. Mitohy hatrany aloha ny andro saika malomaloka arahana orana malefaka indraindray aty amin'ny morontsiraka Atsinanana raha toa ka saika ho maina ny andro amin'ny faritra sisa rehetra mety hiverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro any amin'ny ilany andrefany afovoantany. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny sabotsy izay dia eo amin'ny 3-30 na 4-30 degré hatrany any Morondava, eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 20 degré kosa amin'ny maripana ho an'ny afovoantany ary tsy dia misy fiovana moa fa eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré ho any amin'ny morontsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré any amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.